Manolotra ny araba ho antsika menakavy izay manaraka hatrany ity fandarina zany malaza ity dokolasy toboko avy. Asaiko hatrany ianao rehefa alatsinainy larobia zoma mialohan'ny fotoana ny fampahalalam-bavao ariva eto amin'ny fahitalavitra AMBS anaraka zany fandaharan'izany mivantana ary misy ny famerenana mialohan'ny fandarina miara-manonja ny maraina miaraka amin'ny radio sy ny fahitalavitra ihany koa. Hitondratsika fanadihadiana fandalinana lohahevitra samihafa izany fandarina izany ary ampahafantarana ny zava-misy tokony fantatry ny malagasy amin'ny akabeany, na io politika, na toe-karena, na kolotsaina, na lafiny ara-tsosialy, na ihany koa mahakasika indrindra ny endriky ny soatoavina sy ny asina izay efa matorany amin'ny fananganana firenena iray. Eo amin'izay teboka izay indrindra no hitondrantsika ny adevitra sy fandalinana amin'izao alina izao, satria moa maro dia maro ireo endri-javatra izay nahabe resaka teto amin'ny firenena amin'ireo fananganana sy ireo fanitarana foto-drafitrasa izay ataony ny fitondram-panjakana. Ka ireo trangan-javatra ireo no nahasarika anay hitondra ny fandalinana amin'izao alina izao araka ny lohahevitra hifanaraka amin'izay satria lasa fananganana foto-drafitrasa miorina eo ambony ny alahelo ny olona sy ny ranomaso no misy amin'izao fotoana izao. Ka navita ary izy ireny dia mipetraka eo fotsiny ihany fa mbola tsisy ninina azo atao aminy, ary navita ary izy ireny dia mbola betsaka ny adevitra izay hilana na hitondrana fanamarena avy amin'ny mitondram-panjakana ny amin'ny tokony hametrahana azy sy ahafahana manao ny lasa ao anatin'izany foto-drafitrasa izany. Inona no tiantsika resahana? Resahantsika izany satria anisan'ny nahabe adevitra ohatra teto amin'ny firenena ny mikasika ny fananganana ilay Colisée teny amin'ny faritry ny rovan'ny Manjakamiadana. Betsaka nefa naneho hevitra ary ny laza ny amin'ny hoe tsy mety eo amin'ny lafin'ny soatoavina sy ny asina ny ametrahana an'izany Colisée izany satria vanim-potoana sy tantara roa samy manana ny naizy azy ary tsy misy ifandraisan'ny akory izany Colisée sy ny rovan'ny Manjakamiadana. Ao anatin'izany adevitra izany no nanatsoahana resaka maro samihafa ka nampiakatra ny adevitra ho tonga teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny namoahany gazety Le Monde azy izay nahazo faka izany ary samy nitaraina n'ireo malagasy monina ny ampitan-dranomasina ny amin'ny teny hoe raha vao io Colisée io fa manimbazimba ny rova ary manary-asina ny firenena iray manontolo. Fa tsy vita hatramin'ny faneho-kevitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany fa ny tato anatiny moa dia nitabataba ary anisany nampiaka-peo mihitsiny ary nahavita nanao fandarina manokana ny professeur Ranjeva tamin'izany fotoanandro zany. Nilaza ny amin'ny fototry ny tantaraka hahafahana mametraka toerana na manangana lapa tahaka ireny rehefa misy fanapahan-kevitra raisiny ka ny mpanjaka ihany no afaka manao izany. Fanjava misy momba izany Colisée izany de maka ny endriky ny fanjanahantany raha ny fanazavana izay notantery ny professeur Ranjeva tao anatin'ny fandarina manokana momba ny Colisée io arahantsika tahaka izao. Raha ohatra ka ara-tantara ny mpanjanahantany no nanova ny firafitry ny trano sy ny lapa tao anaty rova entina anazimbazimbana ny fahamasinan'ny toerana sy ny asy ny rova. Tsy misy afa-tsy ny mpanjaka irery no afaka nanapa-kevitra nanao izay atao tao anaty rova satria izy ny mpanjaka ary mpanjaka izy tsy hoe tompony fa izy ny mpiadidiny rova, mpiadidiny vahoaka ary mpiadidiny fanjakana. Tsy niteniteny foana nge ny frantsay nanombona hoe pedide satria ny mpanjaka zay hoe ny fizakana fanjaka anaovan'izay zavatra zay ny zavatra lehibe ary aloha toy izy nandresaka hoe amin'izay fotoana zay ny manahirana amin'ilay Colisée resahana de satria voakitikitika ao anatin'ilay faritra masina no misy le Colisée zay ny tena manahirana. Misy sainy iny
nambarany professeur Ranjevina fa tsy mifanalavitra am'izay fa efa lasa lavidavitra kokoa araky ny nambarantsika teo ny amin'ny hoe vanim-potoana mifandona ny resaka Colisée sy ny rova Manjakamiadana. Izao anambarany général Ramakavelo azy izao raha miezaka mampatsiahy ny tantara fa niokevitra tamin'izany isika. Zany Colisée any Roma zany ny fahafantaran'ny olona azy de tena malaza eran-tany zany a. Fa zany zao inona moa tena antom-pisiny io Colisée io ary eo ny any tena hoe mahatonga hoe malahelo ny antony de tsotra. Ny Colisée tompoko nakianja de fialamboly ny mpitondra fanjakana romanina zay atrehan'ny vahoaka marobe. Fa inona le fialamboly tena hita ao anisany le gladiateur de olona ampiadina mitondra sabatra sy apinga de raha tsy misy maty ny anankiray tsy afaka. Faharoa io toeran'io aneka ny famonoana kristiana fatorana le kristiana maromaro de avoaka ny liona hoan'ny liona rambasany liona eo zany no fampisehoana na afalin'ny romanina tamin'ny fotoanantony. Zany ve mba fantatsika ve zany zavatra zany ary ny tena mampodikoditra amin'le izy de ity ny toerana nasiana azy mba hitatsika ve ny fiangonana napetraka rana valina faharoa de eo amboniny saromanao any Colisée zay toerana famonoana kristiana. Za de lazako anao fa lasa nieritreritra mihitsy hoe mba ahoana moa ny fijerin'ny kristiana an'io toeran'io. Ny Colisée iny mazava zany fa mbola adevitra tsy vita ary ny antenimieran'ny olobe eto Madagasikara raha teo AOM dia nametraka taratasy tena nivon'ny fitsarana ary nilaza fa tsy anaiky momba io Colisée io. Ary ireo fikambanana maro samihafa sy ireo razan'andriana samihafa ary ireo mitazona ny asom-piandrianana manerina Madagasikara marobe de efa samy nanameloka ny fametrahany ity Colisée ity. Mbola mitantara amin'ity zany ary tsy ho vita moramora ny adevitra momba ity Colisée eny amin'ny rova ity. Fa nisany nabe adevitra teto amintsika koa ohatra ny fanotofana ny lemaka Ambotrimanjaka zay noraisiny rehetra ho toy ny vakoka izany satria nifandray tamin'ny be tsy mitatatra teo akilany teo. Nokasaina hanaovana tanamasoandro izany tanimbary izany. Nietsika ny mponina ary tsy nanaiky ary nisy fiaonana saiko isan-kerinandro nanohatra ity fikasana fanjakana haka ary anototra tany manodidina ny 10 hektara ity. Voatosika teo Ambotrimanjaka ny fitondram-panjakana ary lasa tany tsy mahabe omby imery tsy atosika. Rehefa lasa tany dia mbola nanohy ilay fomba ny ihany naka an'ireo tany ny vahoaka mba hanaovana izany programanasa zay nokasainy fanjakana atao ho anatanana vaovao tanamasoandro izany. Fa tsy nafaly mponina izany ary nampitabataba an'izy ireo ary nasika mihitsy ny faneho-kevitra arak'izao ainotsika azy izao. Tsisy afaka ho reglena volana eo raha tsy vita le tombambidy. Fa io tombambidy mihitsy ny lavinay satria lalana makany amin'ilay expropriation afaka lanan'le tany. Noho izany zany nataky ninona vola omena ohatra ny mena 1 milliard ako tsy laza zay velara tany teo fa mena 1 milliard tonga ny 1 milliard de mihinana niny menakavy mihinana de tsy maintsy mihinana mamitsy inona de io fa arary de ho fato azy afaka 5 taona aorinan'le andraisana le 1 milliard tonga de mivibre de vita tsotra be ny anay ny raisonnement anay de ny hoe avelo le taninay ô na mena 2 milliards na 4 milliards alao ô io azo ny taranaka ilovaina foana tsy vitanay araky ny tokony ho izy io fa katsaka kely no mangazo kely no vomanga kely no fa orintsy ihany de ny taranakay tsy maintsy manana fahafahany io. Masika marina ny faneho-kevitra ary nametraka no avy ny taranaka ny filazany ray aman-dreny teo fa na 4 milliards dia tsy amiary tsy varotra an'izany tany zany. De ohatran'izay ihany koa ny fijoroan'ny filohan'ny antoko PSD tany Mahajanga mitantara ny fanapahan-kevitra raisy ny fanjakana ao anatin'ny fanamboarana ny gymnase ary haka ny ampahandalana zay fa nifamezivezena ary nampiasaina amapolo taona ny maro ao anatin'izany faritany Mahajanga izany. Milaza ny alahelony ary ny tsy fanekeny izany ary ny fiangarana ao anatin'izany fanapahan-kevitra ny raisiny ny filohan'ny antoko PSD Ramatoa Eliana Bezaza. Zany gymnase misy 4000 places zany ary tsy maintsy ho alaina io hitatsika ataorinako io ny ampahan'ny lalana ity lalana zay hita misy
moto sy bajaj mandeha aty ary koa ny terrain de tennis ary aorina anatanterahana an'izany. Eto zay dia mametraka fa ohatrany manao chantage ihany zany ny fitondram-panjakana, na ianareo mahazo gymnase na ianareo mahazo lalana, fa tsy maintsy misy anankiray atao sorona dia ny lalana hita fa mandeha tsara io zany ho atao sorona. Raha ny sitraponay dia tsy mionona amina gymnase anankiray fa tokony hoe nitazomina ihany le gymnase taloha dia manamboatra gymnase hafa, fa soa ny manandroa toy izay ny manantokana. Nefa moa fantatra fa tsy mba tombotsoan'ny mahajanga akory ny katsahana eto, fa efa fantatra tsisy tsy mahalala an'izany fa tombotsoan'olombitsy ny katsahana noho ny resaka marché sy bizina. Ka raha ohatra ka nieritreritra anay ho olombelona ianareo fitondram-panjakana dia alohany nandravana n'io gymnase io tokony ny fanakalo-hevitra ny vahoaka ny mahajanga amin'ny alalan'ireo ligue na sport isan-karazany ary koa amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny. Zany zava-misy ny any Mahajanga ny eto Antananarivo ary ny amin'ny faritra tsy lavitra Antananarivo, mieritsy atosika nitondrantsika adevitra teo. Fa raha hiverina eto Antananarivo tsika eo ambany rova dia fantatsika avy hatrany rehefa midina ambanimbany dia ny kanja ny Mahamasina. Misy dikany zany kanja ny Mahamasina zany ary tsy tonga ho azy na ahafahana nametraka ny hoe i Mahamasina, satria toerana fisehoan'ny mpanjaka izany ary toerana fanaovana fikabariana raha teo ny fanahy tamin'Andohalo ary eo no misy ny Vatomasina. Fa rehefa natao kianja izy taty aoriana dia samy nanaja an'izay asiny zany Mahamasina zany avokoa ny fitondrana ny fandimby, indrindraindrindra teo amin'ny fanajana ny Vatomasina sy teo amin'ny fanajana ny anarany zany. Saingy ny fitondrana amin'izao fotoana izao moa ao anatin'ilay fidedehana, ao anatin'ilay oeraoera dia milaza fa tsisy afa-tsy izy ireo no tena mahomby sy manao zavatra amin'ity firenena ity. Ka rehefa nanamboatra izany kianjabe ny Mahamasina zany ho kianja ho ampiasainy ny mpanao baolina kitra dia nesorina avokoa reo taranja rehetra zay niasa, niaina, nilalao, nanao fanazarantena tao anatin'ity kianja ny Mahamasina ity. Ka rehefa natonina ny kianja dia novaina ho kianja ny Barea Mahamasina ity kianja ity. Misy dikany ara-tantara nefa izany, Barea dia fantatsika fa omby. Raha tika zany ve dia hoe kianja omby Mahamasina, kianja ny Mahamasina. Na teo amin'ny endriny anarany fotsiny aza dia nampiseho ny alahelo amin'ireo rehetra zay nikajy izany toerana izany. Betsaka ny raky tantara manodidina ny kianja ny Mahamasina. Ka rehefa miresaka kianja dia fantatra avy hatrany fa fitondrana andriana izany ary fandraita ny fitondrana mpanjaka. Kianja, aviavy, adivory, tamboho, vavahady, rano fandray tamin'ny tantaran'ny fahampanjaka izany rehetrarehetra izany. Fa tsy kianja ny foroporonina akorina fa kianja misy tantara sy asiny ary sotoavina lalovana nahatonga izany. Raha miresaka ny Mahamasina dia mifandray amin'ny tambarin'andriana, mifandray ihany koa Ananosy sy ireo faritra manodidina azy. Mitondra alahelo any rehetra izany satria tsy voatazona intsony ilay kianja zay kianja fikabariana fa ny hevitra, fa tsy voatazona ihany koa ilay Mahamasina amin'ny Mahamasina ao anatin'ilay foto-kevitra tiany fanjakana hoentina amin'izao fotoana izao dia anova ilay endrika nampijoroana azy hatrany am-piandohana. Betsambojatovy ihany koa dia tahaka izay ny zava-misy. Toerana izay nisy heviny ara-tantara, indrindrandrindra heviny ara-politika teo amin'ny hetsika rehetra izay mifandimby teto Madagasikara. Ary mialohan'izay dia misy heviny teo amin'ireo toerana nitsangatsangana ny mpanjaka sy ireo andriana maro ary ireo vahoaka izay nanana ny fijoroana ary toera manakasina teo am-ponina Antananarivo izany toerana teo ampovoan'ny tanàna izany. Ary hoan'ny fomba fanaovana politika ny fandimby teto Madagasikara dia natsoina hoe zaridaina ny grevy. Ary nahafahany rehetra naneho hevitra teo amin'izany kianja izany. Ary nefa rany ara dia natao kianja ny demokrasia mihitsiny mba hahafahany rehetra maneho hevitra ity kianja ity. Fa rehefa tonga ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia novaina ho parka botanika tsotra izany, na dia ao anatin'izany toerana izany ary ny tsangam-bato Andriamatoa Zafy Albert izay ray ny demokrasia. Tsy hahafahan'izy mampiasa sy maneho hevitra ara-politika intsony
na ahafahany rehetra mitondra fandalinana sy fanarenana repoblika amin'ny fandimbytsony izany toerana manotantara izany fa mifinosy ny fitondram-panjakana miaraka ny commune baina Antananarivo ao anatin'ny zaridaina voninkazo rano ary hazo novolena samihafa. Lay goût de luxe na fitiavana an'ilay endriky ny tanàna ho moderna fotsiny tanjona fa eo ihany koa lay fanakanana ny rehetra tsy hanao hevitra teo amin'izany kanja mandratantara izany. Reo raisitsika ohatra reo de manam-porofo ny zava-misy ny hoe manorina foto-drafitrasa eo ambony alahelon'olona ny fitondram-panjakana ary tsy tsara tsodrano rehefa misy ny alahelo sy nandatsahana ranomaso. Izany ve mahatonga ny zava-misy aina ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka sahirana amin'izay ataony rehetra satria mitambesatra ny fananganana Colisée, mitambesatra ny raharahana Ambotrimanjaka, ny raharahana tsy mahabe omby, ny zava-misy any Mahajanga, fandravana ny gymnase, fandraisana ny lalana sy ireo toerana zay velona fa manan-tantara. Ny kianjany Mahamasina, ny kianjany Ambohijatovo, ary raha miresaka tsika de ny hoe saika teo amina toerana zay manan-tantara teo amin'ny tontolon'ny fampianarana teto Andrenivohitra mihitsy no nametrahana an'ilay tsatokamby lehibe hanaovana televerika ary saika natao manoloana sy nandalo teo amin'ny fiangonana Andohalo mihitsy izany. Fa rehefa mafy ny adevitra, rehefa nitsangana ny rehetra de vetosika indray izany televerika izany. Ohatr'izany ohatra reo toerana marobe zay nikajiana ny asina sy ny tantara teto Madagasikara ary nametrahany ny malagasy ho zava-dehibe izany fasana izany. Kanefa rehefa tonga ny karana, rehefa tonga ny mpanambola dia tsy ny raraza ny asin-drazana zany sy izany tany izany. Ny asina, ny tany sy ny razana de mifandray ary zay nahatonga le hoe masina ny tany-drazana. Kanefa de nitrongisina satria lasa ny mpanambola, lasa ny karana, lasa ny sinoa, lasa ny vazaha ny tany eto Madagasikara ka ny mpitondra zay ray aman-dreny de tsy nahavita ny aro azy manoloana zany adalana miopapana rehetrarehetra izany. Malaza ohatra ny eny Antanan-drano sy ireo toerana maro samihafa zay manodidina an'ity Antananarivo ity, na ny any Tomasina, na ny any Sofia, na any amin'ny faritra rehetrarehetra toy ny any Nosy-Berville sy ny sisa arak'izay tian'ny fanjakana dia voatosika avokoa ireo malagasy kely zay miaro ny taniny ary mikajy ny taniny ho an'ny taranaka faramandimby. Izany anefa notoloman'ireo ray aman-dreny zay lehibe nanorina ity Madagasikara ity ary nikajy izany ho an'ny taranaka aty aoriana. Raha mijery ny zava-misy itsika amin'izao fotoana izao dia ny tsiny no mitambesatra ary rehefa mitambesatra ny tsiny de lasa loza ho an'izay ny aviny. Ny ao amin'ny baiboly no miteny hoe loza ho an'izay ny aviny fanafitoana. Fa ny raha masolatsaka ny alahelo dia tsy mitondra tsodrany-tsara ho an'ny fitondrana zay manao anterisetra ka maka ny fananan'ny olona ary tsy mirara ny sotoavina sy ny kolotsaina ao anatin'izay fikajiana ny asam-piandriana ny firenena izany. Raha fitinina de fanjakana tsy manaja kolotsaina ny misy eto ary manary asina mihitsy ny fiandrianana sy ny tanindrazana zay ny lofolofosan'ireo malagasy rehetra tany aloha tany. Mafisitsika amin'ny fandalinana ary hiezaka hitondra lafim-baovao maro samihafa mahakasika Madagasikara isika zay voahitsakitsaka sy voazimbazimba amin'izao fotoana izao ary very asina tanteraka ka tsy misy ray aman-dreny afaka hiaro izany. Ray aman-dreny resahana hatrany hatrany de ny fitondram-panjakana zay vao maika manampitrotraka izay fanimbazimbana ny asina sy ny sotoaviny zay. Tondratsika fandalina lalindalina zany rehefa tonga ny fotoana fa hatreo aloha ny fandarantsika amin'izao ala izao. Misaotra tompolahy, makasitraka tompom-bavy.